dia efa miarabantsika rehetra indray andro antsika resaka momba ny antsoina hoe esprit sy ny âme. Misy fitenitsika kristianina matetika hoe mitombo amin'ny finoana, misy teny anankiray koa hoe fen'ny fanahy. Dia ireo zavatra anankiroa ireo no ezahako no hitondrako fanazavana amin'ity androany ity. Dia niary Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia niteny izy hoe vita ozy izy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Midika inona moa zany? Midika inona zany? Voalohany indrindra aloha ny mila azontsika dia rehefa tsy mazava amintsika ty resaka esprit sy âme ity dia tsy maintsy ho afangarontsika foana ny ezak'olombelona ny zavatra vitan'ny Kristy, dia ifangaro eo amin'ireo foana itsika zany, dia hanao aller retour eo amin'ireo ezak'olombelona zavatra efa vitan'ny Kristy, ary tsy ho azontsika mihitsy hoe inona ny zavatra efa vitan'ny Kristy, inona ny zavatra tokony ataon'ny olombelona. Ary izay indrindra ny hitondrana n'ity fanazavana anankiray ity. Vita ozy izy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny dikan'izany? Dikany vita ozy izy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia taddio tsara fa efa ao amin'ilay olona izay nandray ny famonjeny Kristy, ao amin'ilay esprit né de nouveau, ao amin'ilay olom-baovao zany le esprit, lay fanahy nateraka indray, ny fahafenoana rehetra vokatry ny asa-pamonjena nataon'ny Kristy. Efa ao zany le fahafenoana rehetra vokatry ny asa-pamonjena nataon'ny Kristy. Zay ny zavatra voalohany. Faharoa manaraka an'izay, i Kristy velona ao anatin'ny olona nandray famonjena dia mitovy avokoa. Taddio tsara fa tsika nandray famonjena dia tsy misy hoe nenianina ngeza kokoa ny Kristy ao anatiny, nenianina kely kokoa ny Kristy ao anatiny, tsy misy an'izany. Mitovy avokoa. I Kristy velona ao anatin'ny kristianina rehetra anankiray ihany, ary efa feno, efa Kristy efa lehibe, efa fahafenoana tanteraka ny ao anatin'ny esprit né de nouveau ho an'ny kristianina zay tena nandray famonjena tsirairay. Dika inona ihany koa zany? I Kristy izay velona ao anatin'ny olona anankiray dia efa nanome finoana, feno sy tanteraka ho an'ny kristianina rehetra. Ao amin'ny fanahy, mbola ao amin'ny fanahy foana ny resahako, ao amin'le esprit né de nouveau, efa feno tanteraka ny finoana. Zany hoe tsy mitombo amin'ny finoana intsony zany. Ao amin'ny esprit ny olona anankiray, mila mazava tsara, ao amin'ny esprit dia efa feno, fa tsy mitombo amin'ny finoana intsony. Ary tahaka izany ihany koa, ao amin'ny esprit ny zavatra efa vitan'ny Kristy dia ireto avy, ary mila azontsika tsara reto zavatra reto. Ny zavatra vitan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ao amin'ny esprit dia reto avy ny efa nomeny antsika. Voalohany indrindra, voavela ny elokao rehetra noho ny amin'ny raha nalatsaka Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Voavela ny elokao rehetra taloha, ankehitriny ary ho avy. Zay zany tena mila azo zay, ary tena mila mazava zay. Faharoa manaraka an'izay, efa maty niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao, efa vita zany. Zay any Kristy Jesosy ozy izy Paoly dia efa nanombo ny nofony sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana. Zavatra efa vita zany. Ny fahatelo manaraka an'izay dia efa nitsangana tamin'ny maty Kristy, ary resy ny fahafatesana tambin'ny ota. Tsy manan-kery aminao intsony ny fahafatesana tambin'ny ota. Fahaefatra manaraka an'izany, velona ao anatinao Kristy. Efa velona ao anatinao Kristy, ao amin'ilay esprit né de nouveau, zavatra efa vita ihany koa zany. Fahadimy manaraka an'izay, efa tapaka ny oziny. Efa tapaka teo amin'ny hazo fijaliana ny oziny. Fahaenina manaraka an'izay, efa vitan'ny Kristy, efa mpandresy Kristy. Tapaka ny geja rehetra sy ny famatorana rehetra. Zay koa mila azo, efa vita zany eo amin'ny esprit. Fahaenina manaraka an'izay dia efa nomeny Kristy anao ny fahasalamana, satria ny diakaboka taminy no nanasitranana anao, efa vita ihany koa zany. Fahafito manaraka an'izay, efa feno hipoka, feno tanteraka ao amin'ny esprit né de nouveau ny vokatry ny fanahy rehetra zay voatanisa ao amin'ny Galatiana 5:22. Efa feno, tsy mila tedavina n'aiza intsony fa efa feno zany, efa ao anatin'ny fanahinao ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapanahy. Misy anankisivy izy ao amin'ny Galatiana 5:22. Manaraka an'izay,
efa nomeny Kristy anao lay fiainana be dehibe zay efa nataony promesse, efa ao amin'ny fanahinao zany, efa vita tanteraka. Inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany? Ny zavatra rehetra efa nataony Kristy zany de efa feno, efa tanteraka, efa tsy misy ninninona tedavintsika intsony, fa efa feno tanteraka ao amin'ilay esprit né de nouveau, efa vita, efa feno. Ary misy antony Kristy matony teny hoe vita, tsy misy na inona na inona tokony ho katsahantsika intsony, fa efa vitan'ny Kristy ny zavatra rehetrarehetra. Saingy, eto amin'izay ny saingy ny mila mazava tsara de izao: tsy hirotsaka eo amintsika mihitsy, tsy hirotsaka eo amin'ny aminao, eo amin'ny sainao izany fahamarinana izany, tsy hirotsaka eo zany raha tsy banjinao ary ekenao zany fahamarinana zany. Tadio tsara fa tahaka ny olona anankiray zay mangetaeta fatratra ny kristianina, mangetaeta ary miankina amina siniben-drano, feno rano anankiray fa saingy mihidy io siniben-drano, tahaka zany tsika kristianina, mangetaeta fatratra ary miankina eo anoloana an'ilay siniben-drano efa feno rano. Lay siniben-drano efa feno rano de lay esprit né de nouveau, lay fanahy masina zay efa nataony Kristy, lay Kristy velona ao anatintsika, tahaka ny siniben-drano. Ary ny amintsika de itsika lay miankina eo, ary arakaraky ny amoatsika ny robinet io an'ilay siniben-drano no mampirotsaka an'ilay fahafenona rehetra eo amin'ny fiainatsika, arakaraky ny iovatsika amin'ny fanavozana ny saina, fa efa feno siniben-drano ny fanahy masina zay ao anatintsika io, arakaraky ny fanavozana ny saina eo amintsika, arakarak'izay no mampirotsaka ny vérité io eo amintsika ry havana. Inona ny dikan'izany? Tena responsabilité atsika zato isan-jato ny mampirotsaka an'io fahafenona sy fahavitana ny zavatra rehetra efa vitan'ny Kristy io eo amin'ny esprit. Zao nefa ry havana, ny moyen tokana azotsika mampirotsaka an'ireo vérité rehetrarehetra eo amin'ny tontolo hita maso de tadio fa tsy misy afa-tsy ny fanavozana ny saina, tsy misy afa-tsy ny fanavozana ny saina no azotsika mampidina eo amin'ny amatsika an'io vérité eo amin'io esprit io. Tsy misy afa-tsy ny fanavozana ny saina no azotsika mandray an'io vérité io mba hirotsaka eo amin'ny fiainatsika. Ary tadio tsara fa arakaraky ny anavozantsika ny saintsika ao anatin'io vérité io dia arakarak'izay ka inotsika ny vérité no iainantsika ao anatin'izay fahamarinan'i Kristy zay. Ary arakaraky ny fibanjinatsika an'io vérité efa vitan'i Kristy ao amin'ny fanahy io no ahafahantsika miala amin'ny réalité ka tsy ho voageja ny réalité eo amin'ny tontolo hita masontsika. Ary arakaraky ny fiovantsika amin'ny fanavozana ny saina ka hibanjinatsika an'io vérité efa vitan'i Kristy io, ny isehon'io ihany koa eo amin'ny tontolontsika. Ry havana, ny moyen tokana azotsika mampiseho an'io vérité efa vita eo amin'ny esprit io de tsy misy afa-tsy ny fibanjinana an'io asa-pamonjena efa vitan'ny Kristy tanteraka io. Mila banjintsika io vérité zay voatanisa rehetrarehetra sy voasoratra zay nisoratako moa zany eo amin'ny texte. Mila banjintsika ireo vérité efa vitan'ny Kristy rehetra ireo, mila banjintsika ireo de mila saintsaintsika isan'andro ireo, ary ireo fibanjinatsika an'ireo no mahatonga tsoka iova amin'ny fanavozana ny saina. Tadio tsara fa rehefa tsy mibanjina an'ireo vérité ireo tsika de tsy maintsy ny réalité no hitatsika, ary rehefa ny réalité no hitatsika de ny réalité ny iseho amin'ny fiainatsika. Fa rehefa tena mibanjina an'ireo tsika de ireo no mahatonga atsika hiditra ao anaty fitsarana. Ny fibanjinatsika n'io vérité ao amin'ny esprit io
no mahatonga an'io vérité io, reo vokatry ny fanahy rehetra eo irotsaka eo amin'ny amantsika. Zay ny antsoina hoe fenon'ny fanahy. Raha te ho fenon'ny fanahy ianao zany de mila mibanjina an'ireo vérité rehetrarehetra reo. Zay ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ho fenona ny fanahy ozy izy, aoka tsika ho fenona ny fanahy. Raha te ho fenon'ny fanahy ianao de mila mibanjina an'ireo vérité rehetrarehetra efa vitany Kristy teo amin'ny hazo fijalian'ireo. Ary rehefa mibanjina an'ireo vérité rehetra efa vitany Kristy teo amin'ny hazo fijalian'ireo ianao de mirotsaka ao amin'ny sainao, ao amin'ny amanao, manavao ny sainao sy ny amanao ireo fahamarinan'ireo. Ry havana, ny moyen tokana azotsika ho fenon'ny fanahy zany de tsy misy afa-tsy ny fibanjinana ny asa-pamonjen'i Kristy zay mitarika ho any amin'ny fanavaozana ny saina. Ny fibanjinana ny asa-pamonjen'i Kristy ihany no mitarika atsika ho any amin'ny fanavaozana ny saina, ka mahatonga an'ireo fahafenona rehetra ao amin'ny esprit ireo irotsaka eo amin'ny amantsika. Tsy ezak'olombelona zany le havana, tsy ezak'olombelona zany, tsy vitan'ny ezaky ny nofo zany, fa tena fiekena sy fibanjinana zay zavatra rehetra efa vitan'ny Kristy. Ary zany zavatra zany de tena responsabilité tanteraka ho antsika, ho an'ny amantsika zanak'Andriamanitra. Ry havana, mbanjiny Jesosy Kristy sy ny asa-pamonjena efa vitany de iseho eo aminao ny fahafenon'ny fanahy, iseho eo aminao ny famirapiratany ny asa-pamonjena rehetra zay efa vitan'ny Kristy. Amen.